Fa miaravantsika rehetra dia nianarako moa izany dia raha manindry soa nantenay na Isabelle, fantatry ny maro amin'ny hoe tantiny Isabelle. Zaho zany efa niteraka telo dia efa manambady dia mipetraka ao Anjomakely. Zaho zany zao fialamboliko zany manao Facebook. Zanako napidrana tamin'ilay hoe Facebook. Tena tiako mihitsy zany le hitanareo le mitenitena ny vatany ankizy ireny, ny Tavy, ny Nahi, ny Sola, ny Banga, azonareo satria aleoko atao tsapany zareo tsara mihitsy zany hoe aza mizezizezy tamin'ireny bikabikainareo tsara be sy fahatsarataranareo ireny, satria zaho moa zany efa somary hitanareo efa lehibehibe, efa somary rodarodana, efa somary matavitavy, somary bangabanga, solasola, dia efa tsy mitovy amin'ny bikan'ireny tanora ireny intsony. Dia tiako mihitsy mampiseho an'zareo hoe aza mizezizezy tarenao masonay fa frustré be mihitsy izay mahita an'ireny. Aleoko atao ny tsapany tsara mihitsy hoe frustré be izay mahita an'ireny dia mba ho fanatsany anay, dia aleo tenenina mahery mihitsy izy hoe sady ampahafantarina azy hoe matavy izy sady maizy, dia banga izy, dia sola izy, ohatry ny avy nanala zaza izy zany, ohatry ny mampiasa fanabeazana izy zany. Satria izy tsy maintsy atao fantany izany ka izy tsy hoe entina handratrana nefa mba mila atao fantany fotsiny hoe frustré be izay dia mila ampahafantarina anazy ilay izy manjary tsy tsapany. Sady indraindray koa mantsy zareo ireny hitanareo zany tsy manana fitaratra izy any aminazy, dia tsy maintsy zaza mba tena misolo ny fitaratra mampahafantatra an zareo ny tena bikany sy ny tena fanaony. Dia zaho koa moa zany ny komity ny fianakaviana mpameleran'ny tanora hoe efa tokony manambady amin'izay fa sao taraiky loatra, sao dia variana miasa, sao dia variana mitady asa, variana miaina, dia adino ny manambady. Dia zaho foana ilay mpiteny an'zareo hoe roviana amin'izay manambady, roviana amin'izay no miteraka, satria mantsy zaho sy donné ilay vadiko tamin'izaho 20 taona no efa nivady zaho, efa roa ny zanakay tamin'izany fa satria moa zany amin'ny resaka hoe tsisy ho atoavina loatra ilay miresaka firaisana ranofo ity amin'ny tanora, dia tsy nazavaina loatra ilay izy fa dia tonga dia nasitrisitrika sy donné tany fotsiny moa zany ilay izy, dia bevoka dia niteraka roa zay, dia zay vao natao ny raharaha 20 taona tamin'izany. Dia zay no tiako tenenina amin'ny ankizy hoe efa tokony manambady amin'izay sao taraiky. Na dia marina ary moa fa somary madididitra izay donné, somary mampirafy foana izy, ndraiky izy mamony ihany, fa tsy tena mamony izy fa somary mampirafy ny tena atao, fa nefa natao ahoana moa fa izay ny fomba lehilahy, efa anatin'ny natiora lehilahy ilay mampirafy dia ny tokantrano moa fiafiana dia tsy maintsy miafy satria vehivavy no tena. Dia izay foana no itenenako ny ankizy, indrindra rehefa hitaka na Facebook hoe tokantrano fiafiana fa tsy maninona izany. Ny fomba fiakanjo fotsiny no amboary tsara, aza manao jejojejo fa manjary tsy mety zany fa vehivavy zany efa manambady mila manao maotimaotina sy manao metimety tsara zany. Dia izay foana tiako ampita rehefa manao Facebook dia alefako foana zany amin'ny tanora, azonareo. Tsy ho lava resaka moa fa dia efa fantatrareo loatra angamba momba zay tantiny Isabelle, vadiny Dadotao donné etsy Anjomakely. Dia zay fa dia mandram-piona mandram-pitafa daholo ny vehivavy rehetra sy ny tanora, dia tsy tako loatra izay ho lazaina moa fa mbo miteniteny fotsiny satria tsy mahita lazaina amin'ny tena fiainana, dia mbo tiako zany eto amin'ity Facebook ity mba miteniteny sy mahalala ny frustration rehetrarehetra. Dia zay ny anton'izao vidéo zao, dia veloma daholo.